tafiditra tao anatin'ilay hetsika carnaval de Madagasikara nentina indrindra anamariana ny 5 taona ny faheverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara dia samy nahazo ny anjara ny rehetra na ny tanora io na ny efa nahazo azy taona tao anatin'iny hetsika iny mpanakanto maro ihany koa no tazana nanafana ny fotoana. Fahombiazana tanteraka izay nahazo amin'ny tinina ilay hetsika carnaval de Madagasikara izay nokatinao omaly tetsy amin'ny arabe fahaleovateny Tsinalakely rehefa nankalazaina nandritra ny 3 andro. Nahatratra roa tapitrisa mahery tokoa ny olona tonga ny famotona sy ny totorebika teny Analakely. Tsy nanafina ny fahafampony ny mpikarakara. 3 andro niainantsika tao anatin'ny carnaval de Madagasikara tokoa izay hetsika goavana ary tena niarahana tamin'ny malagasy iray manontolo satria dia tonga teto amin'ny arabe ny fahaleovatena avokoa Madagasikara iray manontolo tao anatin'ny fandraisana anjara izay hoe foire de région nahitana ny fandraisana anjara n'ireo faritra rehetra tonga avy any amin'ny faritra nisy avy tsirairay avy tao anatin'izany ihany koa ny grande parade na ilay défilé goavambe maha-carnaval ny carnaval izay ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena tokoa satria dia nanao niainy tsy ho zavatra tokoa ireo rehetra nandray anjara ny carnavalia avy any Nosy-be avy any Tigo avy any Toliary avy any Mahajanga manerana Nosy avy any amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany avy any amin'ny faritra Tsimantsinanana avy any amin'ny faritra Tsimo andrefana rehetra iny avy any amin'ny faritra Votany hatrany amin'ny faritra Betsileo Fianaratsoa hatrany amin'ny faritra Iorobe ny salo rehetrarehetra dia tonga avokoa nandray anjara mafy mavitrika tato anatin'ny carnaval de Madagasikara ny artiste rehetra moa izay mifanesisesy eto ambonin'ity lapiazo ity dia nampiseho ny tena kanto avy any aminy ary indrindra indrindra ny arabe ny fahaleovatena dia rakotra sy tomefy olona tokoa tao anatin'izay 3 andro niainana ny carnaval de Madagasikara zay. Nanamarika ny andro farany an'ilay hetsika carnaval de Madagasikara ny fampisehoana rindrakira ny arahana tamin'ireo tarika maro samihafa misolo-tenareo faritra maro misy eto amin'ny Nosy. Isan'izany ny tarika Anglican Music Institute. Nisongadina ihany koa ny avy any Androy. Manana fahombiazana taorian'ny andiany voalohany amin'ny carnaval de Madagasikara dia mieritreritra ny hipikarakara fa hotohizana isa-taona izy ity ary no hampanantena ny tondra fanatsarana bebe koa azy ny hipikarakara.